SINAD, syndicat des administrateurs civils de Madagascar, mitaky ny fitondrana ny firenena amin'ny lalana tokony ho izy. Fitiavan'ando nasionaly mamboly krizy vaovao ny mpitondra raha tsy manaiky an'io. Vahoaka ny Kongo, aleo ihany ny filomarika Ravalomanana. Alarobia 7 septambra 2024 ampifaliana indray eto amin'ny kilasy tongova ny ity ny sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alina ity manatitra ny araba no manasanao sady anaraka ny antsiprime-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny raharaham-pirenena nivoaka tamin'ny fangina ny syndicat des administrateurs civils de Madagascar na ny SINAD androany ka namoaka fanambarana ny taratasy manoloana ny raharaha ikongo. Manameloka ny fanasaziana ny naman'izy ireo izay tsy nanao atsona kanefa noesorina tamin'ny toerany. Tsy manaiky ihany koa ny tsindry sy ny fanaovana tsinontsina ny mpiasa-panjakana amin'ny asan'izy ireo raha ny voarakitra ity fanambarana ity. Zavandria Maefa sy Andry Rakotomara. Tsy nafaly ny SINAD ny fanesorana tamin'ny toerany lehibe ny distrika manoloana ny raharaha ikongo ka namoaka fanambarana taratasy izy ireo androany izay mivaky toy izao. Milohinay marindrano ny fanasaziana ny namanay izay tsy nanao adisona amin'ny alalan'ny fanesorana azy ireo amin'ny toerany tonona azo ny lehibe ny distrika ny Ikongo sy ny maro hafa tsy voatanisa. Tsy pahanay marindrano ny mbola fanaovana tsinotsinonanay eo amin'ny sehatry ny asa. Tsy miaro ny namana manao adisona sy fandikan-dalàna fa kosa hanao fanadihadiana mba tsy hisia ny fanendrikendrehana mpifahatany. Mbola manohy ny fitakiam-pilaminana sy ampahendrena ireo zavatra namora sy anantanterahina ny asa ary ny adidy sy ny andraikitra izahay hatreto. Mpiasa-panjakana ny administrateur civil ary tandravadikototra amin'ny fanantanterahina ny asa-panjakana. Tsy ny administrateur civil no hanao ny takalonaina ny firenena malagasy izay miatrika olana anatiny sy iraisan-pirenena izao. Takinay ny fitondrana ny firenena amin'ny lalana tokony ho izy. Mijoro izahay manintsy sy anitsy izay tsy mety. Toananay kosa ny zavatra mety sy mifanaraka amin'ny lalana velona eto amin'ny tany ny Repoblika ny Madagasikara. Maneho fahavononana izahay hiasa sy hanompo ny tanindrazana satria izany no andrasa ny vahoaka aminay. Fa ao anatin'ny fifanajana, fifankatiavana, fifampitsonjovana, firaisan-kina, fa indrindra ny fanajana ny didy aman-dalàna manan-kery. Manome tokony vahoaka malagasy izay mampiasa anay izahay fa tsy ho avy aminay administrateur civil ny fanohitohinana. Tsy sasatria ny miantsony amin'ny tokony irsona amin'ny fitiavan'ando nasionaly ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Androany dia ny mpikambana iray ao anatin'ny komity mpikarakara ny fitiavan'andoam-pirenena mihitsy no nitondra fanentanana sy faneho-kevitra ny tsy fisian'ny krizy eto Madagasikara intsony no antony lehibe indrindra hoy ny fanazavana. Mbola Zavandria Maefa nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalalatrany. Maro loatra ny tsy fahatomombanana mikasika ny fitsipidalao rehetra anantanterahina ny fifidianana amin'ny taona 2024. Akoatra ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana, anisan'ny mila fanarenana sy fanovana goavana ihany koa ny lalam-pifidianana ankehitriny. Efa hitapoko hitam-pirenena mantsy ny zavanitranga tamin'ny fifidianana farany teo, izay nanjakany ny doublon sy ny osoka maro samihafa ka nandiso ny safidim-bahoaka. Antony iray tsy maintsy rosona amin'ny fitiavan'ando nasionaly izany, hoy ity mpikambana iray ao anatin'ny komity mikarakara ny fitiavan'ando nasionaly ity. Tsara dia tsara tsika raha ohatra ka manohana fitiavan'andom-pirenena ary anamboatra ny lalam-pifidianana tokana fahandrehitra manjay anjara satria ny krizy farany teo dia tsarovy tsara fa vokatry ny doublon ny tahapahavitrian'ny ny fifidianana nge teo farany teo ambany dia ambany ka raha mitenitsika hoe lany ve milaza fa lany Antsasamanila tamin'ny alalan'ny doublon ny mpitondra dia milaza fa mamim-bahoaka dia tsonay tanteraka izany satria tsy marina mihitsy fa ny apetraka izany dia hoe diovina aloha io, diovina ny lisam-pifidianana ary apetraka olona mahefa ao anaty membre de droit mihitsy manao ny lisam-pifidianana izay ny président Fokontany ny tokony andrafitra ny lisam-pifidianana fa mandeha izao ao anatin'izay fanaovana copie faux be izay hoe alao ihany nataoko président Fokontany eo aloha dia anomana copie faux be anao doublon nge izany anao doublon izany dia hitondra vahaolana makay izany. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny korotana sy ny krizy mety iseho eto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana raha minimanao be marenina ka tsy hanaiky io fitiavan'ando nasionaly io ho ihany ny fanazavana. Fa raha misy korotana eto dia tsy atandambo ireo mpitondra ireo fa tsy harena tapampanjaitra iray raha dia hitsoaka
dia eo amin'izay ilay olona mitady seza mipetraka dia krizy vaovao indray izay dikan'izay zany andao alamina ny lalam-pifidianana raha tsy te hiatrika krizy fa izany tsy fanekena fikaonan-tom-pirenena izany angefa mitady krizy zany ny eninay mandeha ery zao dia hoe zay te hanao Sri Lanka zay te hanao an'izao mahazaka an'izany ve ny vahoaka mahazaka an'izany ve ireo mpitondro ireo nefa ny hanina ho an'ny olona koa zao raha mbola hiditra krizy ao anatin'izay. Raha ny fanazavana trany ao anatin'ny fikarakarana sy ny fanomanana tanteraka ireo komity mpikarakara amin'izao fotoana izao amin'ity tapatapaky ny volana septambra ity kosa no mety anatanterahina ny fikonan-doha nasionaly ka andrasana ny daty sy ny fotoana izay hivoaka tsy ho ela raha ny fanazavana trany. Tena nisy ilay fizaram-bary sy menaka tamin'ny kapoka Matko sy tamin'ny sarina tavoangana labera ho ireo mponina tao Ikongo. Na dia tanàna everiny maro fa lavitra andrina aza dia mbola tsy voakosika ho ampony ireo mponina ny zava-bita ny filoha Marc Ravalomanana ary mbola miandrandra azy ireo ny mponina amin'ny komina manodidina ny Ikongo. Mitatitra izay vaovao izay Asin'Andriamalala sy Manu Randriamalala. Hafa ihany ny fiainanay tamin'ny fitondrana Ravalomanana ho ireo mponina ao amin'ny komina manodidina distrikan'ny Ikongo. Tamin'izao fitondrana rajoelina izao no nisy an'izany hoe menaka sy vary zaraina amin'ny kapisily izany ary namafisiny ireo mponina fa tena nisy ity tranga ity. Rejenis zay basra igny dia sisy fagnampena mikasika amin'ny amina raha zao ny vary zaraina taminay rakotra labera zay vary zaraina amin'ny raiky taminay tamin'ny faritry Kongo ty sarona labera zay ny vary zaraina taminay tatoy je minamaji koa menaka anefa farignesanay ny amin'ny vilagny amina gony je volan-kesiny je misy zany fagnampena amin'ny vilagny je savetsy amin'ny faritra amin'ny Kongo ty sainay laha na ny aminay etoy na iny agny sy mitondra anazy etoy sy mahavety tena sisy ba ifidy io zao ba magnome vasina finananay etoy zay many zao ny aminay etoy eo amin'ny resaka mpampianatrin-dray ary dia tena sahiragna be zany ny maître Fram amin'izao magneky ny ray aman-dreny hiantoka amin'ny resaka vary amina vary daba raiky na tapadaba dia keny fosiny fa noho ny fahasombany vary tamin'ny resaka basira igny zany dia sy mandray-tanana koa zany ray aman-dreny fampianarany amin'ny mantoka ny mpampianatra maître Fram nefa izy mbola nosiba amin'io. Raha ampitahina ny farim-pianan'ny malagasy tamin'ny fitondrana rajoelina sy Ravalomanana dia tena noverezan'ny fitondrana tima lavitra dia lavitra ny fitondrany ny mapara. Resaka président Ravalomanana aloha dia raha ohatra anazy azy tena agnisan'ny mbola tena mangetaheta azy satria hatra amin'ny voalohany zany aho dia agnisan'ny nanohagna an'igny fa izy moa zany noho ny zava-nisy teo igny dia izy ny lany nefa lasa natao sy lany dia anisan'ny malahelo zany hay ary mbola vona ziska amin'ny farany hanohagna anazy raha ohatra ka mbola hiveriny eo i dada atsy aminay za raha ohatra teto amin'ny commune anay zany tena sisy ninina zava-bitan'ny fanjakana na teto toerana taminay teto na resaka zao sekoly manara-penitra zao sisy aminay zao fanaovana hôpitaly zao sisy aminay eto zany mbola sisy fampandrosoana mihitsy eto amin'ny commune anay eto zao hatreto noho ny fanjakana migoragora zany dia lasa manao fisaram-bahoaka zany farany district misy anay ety satria ny marina lasa sy marina zay zany fisarana tsy toerana misy anay etoy ny tena marina zany reny olo tratra reny zany tazomin'ny fanjakana zara raha ro volagna ray volagna io egny dia avoaka ndray koa dia manao akta hafa koa dia zay zany tsy mety aminay vahoaka toy zany zay dia lasa ohatrany manao fisaram-bahoaka le olo. Ravalomanana tena mora mihitsy ny fiaignana ndredy mba hoe mandremy isan'andro anao afaka be tena sy nananay raha resaka ro rasy misy tamin'ny andron'ny Ravalomanana tena sisy mihitsy ka ndredy mba sahiragna zany dia tsy misy mba mihinana raha hoan'olo ihany ndredy mba andavanandro fa amin'izao dia tena sisy clé misy fiaignana eto. Tsy mba misy na dia kely aza ny asa vitan-drajoelina tamin'ireo komina manodidina ny Ikongo hatrany amin'ny renivohitra ity distrika ity ho ireo mponina. Vahaolana tokana ihany no andrasan'ireo mponina sy ny vahoaka malagasy dia ny fiverenana ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana indray. Ny resaka fividianana sy ny paikady maloto ny fitondrana entina zona fahefana ary ny mikasika ny tsy fahaiza-mitanta ny mpitondra ankehitriny ireo no teboka nisongadina tao anatin'ny fandanana miara-manonja ho an'ny androany mamitana amintsika izay injava Andriamaefy eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala.
Manao ny fomba rehetra azahoana fahefana ao amin'ny fifidianana 2024 ny mpitondra ankehitriny ho ny miara-manonjy androany. Profon'izany ny fanesorana sy ny fanoloana ireo sefim-pokotany ataon'ireo manam-pahefana sy olom-boafidy ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny firoson'ny fanjakana amin'ny jugement supplétif na ny fizarana sy ny fikarakarana karapanondrom-pirenena sy kopy faobe izay nahaton'ny fitsarana noho ny tsy fahatomombanana. Ity resaka ity tena resaka tena goavambe. Ary raha tsy mitandrina voaka malagasy, raha tsy mitandrina ny mpanara-masom-pifidianana, raha tsy mitandrina ny mpanao politika, raha tsy mitandrina ny acteur politika rehetra, ary raha tsy mitandrina ireo izay mieritreritra fa ho candidat en prochaine élection ho avy ao na présidentielle na législative na communale, tsy doublant ntsony ny adevitra eto fa triplant, ary iseho amin'ny endriny maro samihafa le izy, ary tsy fakahitana ny kafoiazy politika eto ateraka izany. Mila mahafantatra ihany koa inona marina ny tena tiany le fanjakana tao, ny détail teknika rehetrarehetra, ny fomba anaovana an'izay, adevitra karapanondrana eny navoakany teo anivon'ny imprimerie nationale lariny 2019-2018 hoe nisy confection ana karapanondro maro be natao. Dia ity zany anatratra 3 millions 13 millions,5 ny tadiavina anatin'ity 13 millions,5. Ka teo raha tsy vitantsika ny gérer élection amina 8 na 9 millions d'électeurs, ity 13 millions 500 000 électeurs no gérenao. Tsy mora zany. Zavatoza ahafahana mametraka paikady ara-pifidianana hatongavana 2023 ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Ka raha tsy ho tonga an'izany ny mpanao politika, tsy ho tonga saina ny mpanao politika sy ny antoko politika, dia ositsika manome malalaka ny tsy maty manota, ny impunité hanao ny ataony tahaka izay efa nataony ny ataony tamin'ny 2018-2019. Ankoatra izay, tsy menatra mihitsy ny mpitondra ankehitriny amin'ny zavatra lazainy ho ny miara-manonja. Ny mpitondra teo aloha ihany mantsy no menatsiny sy aratsiny, kanefa ny fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka aza zara raha misy tanteraka. Io zao araka ny hitantsika amin'ny sary, io le fametrahana ny vato fototra la usine hoe anamboarana etanol. Dia ny ironie du sort sy ny teny frantsay, ny vadin'ny filoham-pirenenany no nametraka ny vato fototra tany amin'le toerana tany ambilo. Dia hoe fa inona loatra zay le tena hoe tsy mahazaka mahita vahoaka. Dia miteniteny foana. Dia tena miteny ny vady andefy mandriny. Raha mba fantany ny voatifitra voalohany tao anatin'ireny teny tsy voahevitra nataony filoham-pirenena reny. Zay zany ny amin'ny tamin'iny tefa dia hoe nahagaga ihany koa anankiray dia hoe sasany no manao zavatra dia 5 taona dia simba. Roa raha ny teneniko. Roa sa 5 taona. Roa. Apatsiahana dia nazo ny 5 taona. Fa taizy ianao aloha ny 5 sambany navita lalana manko. Ny olana amin'ity manko député fetra dia zao misy fiteny malagasy hoe rano potaka aza manonja maika fa ranomasina. Zay indrindra. Ka iny le vity iny dray aizako tety nandeha aloha taty Voimara dia nandeha kely taty Daraina maromokotra betsika ambily be amin'izay raikitra amin'izay mibalina kabosy ny rehetra. Ohatrany hoe tsy mbola nisy filoham-pirenena tena nahavita lalana teto Madagasikara. Fampianarana kosa indray dia sy mba tanteraka ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ireo tanora sy ireo mpianatra amin'izao fotoana izao nefa no avy n'ity firenena ity kanefa dia ataony mpitondra anjorom-bala tanteraka izy ireo. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia tena sahirana tokoa ny ray aman-dreny ny mpianatra. Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay. Tena potika tanteraka ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara, ka efa miatra eto an-toerana noho izany ny loza ho an'ny taranaka faramandimby. Araka nambarany sy ny bavambaoka Toditsoa Andriamampandry dia tsy araka ny voalaza lalàna velona ny zavatra ataon'ny mpitondra eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsy misy fijerevana misy ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Potehana ny raha fampianarana amin'izao fotoana izao. Tsy mba tendrovina misy ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Ary ny teneniko teo zany dia ao anatina lalam-panorenana hoe tokony misy zany hoe gratuité zany. Nefa miditra any amin'ny PP ianao na ny CEG amanalina ny alohan'ny mpianatra ny ray aman-dreny mpianatra ho an'ny mpianatra raha mba zanaka telo zany dia efa ohatriny 9 alina 7 alina 10 alina farafakely ny alohan'ny ray aman-dreny ray. Dia jereva amin'izay miampy ny fitaovana rehetra ianarana zany na ny kitapo sy ny kahie sy ny karazany tena
tena tsy vita le izy mampalahelo ny raha fampianarana efa potehana ny fomba fampianarana ny zavatra rehetra zany dia inona mihitsy ve ho ampatona ny tanaka malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy nitazapotsiny ny fahorian'ny ray aman-dren'ny mpianatra ity solombavam-bahoaka ity ka nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ireo zaza tena sahirana tao anatin'ny boribory tany vahenina. Natsiaro izay fahasaranana izay zany ny tenako amin'ny mahasolombavam-bahoaka zany dia misy zany le olona izay tena sahirana dia natsona zany mena kitapo zany ireo zanany mena penina crayon de couleur gomme règle zany mba ho an'izy ireo zany ahafahan'izy ireo zany manapitra ny taom-pianarana zany satria fantatsika fa raha ianatra le mpianatra tsy manana fitaovana izy na kitapo ary tsy ananany na cahier tsy ananany dia noho izany rehetra zay zany dia andraisiko ty tsy ndraikitra zany nanampy ireo mpianatra izay tena sahirana zany. Santiona ny fampiteny ny fampianarana izao dia nivoaka an-gazety androany fa misy amin'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana no efa manafoana ny kilasy faha 12 na ny kilasy de première. Hatreto tsy hita ny fandraisana ndraikitry ny mpitondra amin'ny tiloza efa miatra eto Madagasikara ity. Manodidina izay vaovao izay hatrany irearian'ny fitondrana ankehitriny ny filazana fananangana sekoly manara-penitra natao an'iza marina ireny sekoly ireny ary tena ho an'zana-bahoaka ve no antony fandaniana ny volam-panjakana amin'izany. Germain Nomenjanary sy Tairinaina no nanao ny fanadihadiana. Tsy trano fiompiana akory ity fa toerana fampianarana izay antsoina hoe école primaire publique na EPP eto amin'ny fokontany Ambohimanana, commune Ampahimanga, distrikany Arivonimamo. 12 kilometatra miala avy eo Imerintsiatosika no misy ity fokontany ity. Saig dia toy izao no toeram-pianarana ny zana-bahoaka ao an-toerana. Ny fanadihadiana natao no nahafantarana fa manodidina ny zato izay miaina amina efitrano roa miaraka amin'ny W misavalo isaky ny efitrano ireo mpianatra. Ny mpianatra eto amin'ny TPP ity zany zao manomboka préscolaire ka hatramin'ny CTM dia eo amin'ny 100 ao zareo. Ie dia mpampianatra zay 5 no eto dia 2 ny fonctionnaire dia ny 3 mbola karama infirame, ray subventionné ary ny 2 mbola non sib. Tonga tao an-toerana androany ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny Tokotima Rodera Kotomanjato ary nanolotra simenitra mba ahafahana manatsara ny sekoly. Notron'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ireo mpanabe ao amin'ny sekoly nandray izany. Zao zavatra hita amin'ny maso zao dia raha mahalala fa efa mataona maro norena zao sekoly zao nefa ny fanamboarana tao anatin'ny atao hoe alala-panjakana dia mbola tsy nisy mihitsy. Tsy vita amin'ny fahatongavanao ty fotsiny fa mitondra an'ireto somary eto ianao hoentina hanatsarana ny sekolinay any faharatsiny. Ankoatr'izay dia nanamafy ihany koa ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny Tokotima ity fa isan'ny ataony lahara-pahamehana ny fanomezana W ho any ity sekoly ity. Makasitraka betsaka ny monsieur le député fa tena mampihetsi-po tompoko ny zavatra ataonao aminay satria tsy nanao anay aty amin'ny tapany avaratra ho zanak'ala hafa ianao fa tena nahatsiaro anay nitondra ny anjara briko anay ho fanasoavana ty sekolinay izay efa hita fa tena antitra dia antitra ity ka makasitraka betsaka indrindra tompoko ary amin'ny fampanantenana izay nataonao fa mbola amin'ny W anay dia efa fisaorana era-po era-tsaina tompoko natolotra anao. Ny toerana tahaka izao no ilaina ilay sekoly manara-penitra izay dradradradray ny fanjakana. 12 kilometatra miala ao Imerintsiatosika nefa dia toy izao ny sekoly any amin'ireo toerana ambanivohitra. Natao an'iza izany ny fandaniam-bolam-panjakana amin'io sekoly manara-penitra irearian'ny fanjakana ireny. Maninona no tahaka izao ny zava-misy any amin'ireo toerana tsy akaiky ny lalam-pirenena. No tanterahina nanomboka androany ny fanombohana ny asa fanamboarana tohon-drano ho an'ny roapona amin'ny fokontany Ampahimanga fiaramenta ny fokon'olona sy ny solombavam-bahoaka Rodin Rakotomanjato nafanana natanteraka izany. Tanteraka nandritra izany ilay teny hoe ny tonga miaraka no fanombohana fa ny miasa miaraka no fahombiazana. Mbola i Germain Nomenjanary sy Tairinaina Trany. Le makamidadasika be amina hektara maro no tsy misy mamboly ao amin'ny komina Ampahimanga. Fambolena sy fiompiana nefa no hita fa tena fivelomany olona. Raha tsy resaka fotsiny ny voly voatabia sy ny mangahazo ary ny vary. Ny tazany dia maina tanteraka ireo le makamidadasika ireo noho ny tsy fampindrano sy ny fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny fampidirana rano hoe ny antanimbary.
Ny andany ambavy androany ny vokon'olona tao an-toerana nanatanteraka ny asa fanamboarana baraza mba ahafahany mamboly amin'ny olemaka io. Ny fanolotanana ny solombavam-bahoaka sy ny mponina tao an-toerana androany nanatanteraka ity asa ity. Ty moa zany da dame fa le filohandrareo lazany hoe tsy fantany anaty dictionnaire zany zao atao hoe dame traditionnelle, zany hoe fanampinan'le vahoaka anondraka io zao mahatonaka tahambaro be dehibe, zany hoe androany zany zany antoka loka vahoaka ny antoka raiky-apoka de zany antoka nrehetra materiel rehetrarehetra zareo ny antoka sandry ary amino fa afaka fotoana foana famboleny ty de amboly vary daholo reo ke tsisy namboly vary olondreo noho le rano zany. Io ny teneniko hoe fa maninona le roapolo sambo nakaiza le vola tamin'ny ISPM nanina raha natonaka taty amin'ny vahoaka amboleny vary aizo le makabe fa manino raha io vilena fa manina le vahoaka nao ampijaliana zavatra tsisy dikany tsisy valera tsy etsona banque mondiale io tsy ilainy FMI io fa teto-bolam-panjakana etra-bahoaka fotsiny averina amin'ny vahoaka nitrany fa etangosana anamboarana ny ninona izy tetavana anamboarana périfique Antananarivo fa aloha le volany iasana anamboarana fiainana fa tsy mangataka aminareo raiky apoko reo ho an'ny fanjakana ny teneniko an'izany, tsy mangataka amin'ny fanjakana reo, tsy mangataka avy Pakistan reo fa mahavita teny reo amindre io fotsiny zavatra kely fa tsy vita fanjakana zany fa tsy fantany le fiainam-bahoaka. Nahavelombolo irepona ny fanombohana ny asa fanamboarana tohadrano anondraka ny lemaka sy ny tanimarin'izy ireo androany ity. Tanteraka teto tokoa ilay teny hoe ny tonga miaraka ny fanombohana fa ny miasa miaraka ny fahombiazana. Afa ihany ny olona voataiza tamin'ny antoko-timy hoy ireponiny. Ankoatra ity asa ity mantsy dia nisy ihany koa ny fiadiana fototra nataony mpino FJKM atao an-toerana ka niaraka nisalahy tamin'izy ireo nanatanteraka izany ihany koa ity solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko-timy tao amin'ny distrikany Arivomamo ity. Trangam-piarahamonina tafakatra 20 ny isan'ireo mpandeha namoiny ainy vokatry ny lozan-dranomasina niseho tao Antsoa ny aliadialy na lasa teo. Razana 4 indray no hita tao anatin'ny rano omaly raha ny loharanom-baovao. Mponina avy ao Atafy Atsampa Antsoa avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Izay dia hita omaly tokony ho tamin'ny ratolakandro ihany koa ilay vedety rendrika ary efa manao ny fomba rehetra ampiakarana azy ny fokon'olona sy ny tompon'andraikitra any an-toerana. Fa eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana nahitana fiakarana isan'ireo olona mitondra ny valana aretina Covid-19 eto Madagasikara tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay. Raha latsaky ny folo zany ro volana lasa manodidina ny 12 indray ny isan'ny tranga ao anatin'ny herinandro. Nambaran'ny mpitsabo iray fa ny fanaovana fitiliana sy ny fanaraha-maso akaiky ny toe-pahasalaman'ny olona miditra eto amintsika ny vahaolana voalohany ahafahana misoroka ny fiparitana ity valana aretina ity. Mialy rary nombana no nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Tao anatin'ny 2 herinandro farany tsy latsaky ny 12 indray ny isan'ireo olona mitondra ny valana aretina Covid-19 teto Madagasikara. Ny faritra Nalamanga no nahitana isa-betsaka tamin'izany. Maro amin'ireo olom-pirenena nefa no tsy manaja intsony ireo fepetra ara-pahasalamana toy ny fanaovana aro-vava sy orona noho ny fahitana ny fiainan'ny isa volana vitsy lasa izay. Ireo olona avy any ivelany miditra eto an-toerana no ahina mitondra sy manaparitaka izany valana aretina izany ka izy ireny no tokony andraisana fepetra voalohany hoy ny mpitsabo iray. Tokony tohizina sy amafisina trano izy ny fanaovana fitiliana PCR eny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ny toe-pahasalamana ireo olona migadona eto an-toerana isorohana indray ny mety ho fidangana ny isan'ireo marary ny valana aretina ity. Tsara raha somary entitra mpiambina ny sistany amin'ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo olona reo. Aloha averina ny test rapide mazanga zany mafisina ny fanaraha-maso ny olona manavy mandeha an'ireny sambo sy botry ireny. Ohatran'izay koa ny olona tonga avy any Nosy Belleville, ohatran'izay koa ny olona tonga etsy amin'ny serana mpiara-manidina etsy Ivato. Fa rehefa izay ny ataontsika dia mba voafehantsika ihany io fiparitahany io valana aretina io. Dia rehefa mandeha mody any an-tranony ihany ny reny olona reny dia mifangatahana mba manatona mpitsabo satria tsara ho fantarina dia hoe ny temps d'incubation zany fotoana idiran'ilay otrika aretina eo amin'ilay olona. Raha miditra ao izy androany ilay otrika aretina dia ao anatin'ny 410 andro eo mety iseho ny trangana aretina voalohany. Zara ny dokotera manao ny diagnostika hoe tondra ny otrika aretin'ny coronavirus izy. Seka tsy misy mahafantatra ny fiakaran'ny isan'ireo olona mitondra ny valana aretina Covid-19 ireo olom-pirenena tafaresaka taminay androany. Maro ihany koa no efa nanadino ny fanaovana aro-vava sy orona tao anatin'izy efem-potoana ny enan'ny isan'ireo olona mitondra ity valana aretina ity izay. Nilaza ny ankamaroan'ireo olom-pirenena
fahavariana amin'ny fahasahiranana sy ny rotorotom-piainana ka tsy mahara-baovao intsony. Manampitrotraka raha teo ny fahatapahan-jiro ho hatrany ireto farany. Naneny fahavononany iverina hanao ary vavasorona kosa nefa ireo olom-pirenena sendranay vantany vao naheno ny fitombony isan'ireo olona mitondra ny valanaretina COVID-19. Matahotra aloha za maheno an'izany maheno an'izany aza hoe miakatra dia tsy maintsy hoe verina anao kasibosy indray zany. Efa tsisy nampanahan'ny olona tsony teo aloha dia sady tanana ny eo tokantrano sy ny eo fiarahamonina mba hanao verina anao kasibosy indray. Miakatra kely tokony anao kasibosy indray zany. Tsy zao ny kasibosy zao dia positif ina mba tsy manao ila dia mba tsy manao koa aloha fa anaty bisy zao manao foana dia miditra magazay manao. Vaovaon'ny kolontsaina manana anjara biriky eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny literatiora. Tsy eo amin'ny lafiny ara-kolontsaina ihany fa eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny ara-tsosialy ary ara-tontolo iainana ihany koa. Antony sy ny fampiratiana boky ao anatin'ilay loha hevitra hoe literatiora miasa ho an'ny fampandrosoana izay tanteraina mandritra ny tapabolana. Mialy Rarinombana sy Mathieu Princy. Anisan'ny loha hevitra velabelarina mandritra ity volana septambra ity eny anivon'ny fitoeran'ny kolontsaina malagasy ny hoe literatiora miasa ho an'ny fampandrosoana. Manana ny anjara ndraikiny manokana eo amin'ny fampivelarana ny isam-batan'olona izay eny anivon'ny fiarahamonina ary eto amin'ny firenena ny soratra ho ny mpanoratra iray. Aiza no tokony anjara toeran'ny literatiora eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mety hoe fampandrosoana ny toekarena, sosialy, fiarahamonina, ny tontolo iainana ihany koa. Ny zavatra nentin'ny literatiora zany aloha dia ny literatiora zany nisy fotoana ihany natao fitaovana nentina nanentana ny olona indrindra ny taty amin'ny faraparan'ny taona 20 sy ny taona 10 nanomboka nandray an'ilay fomba fanentanana ny mpanao tetikasa rehetrarehetra ohatra. Tena zavatra niova angamba ny fieritreretako anazy ohatra ny fanovàntsika ny anaram-bola raha nampiasa ny FMG teo aloha ny vadika ho ariary. Nisy fiantraikany ihany zay teo amin'ny lafiny ara-toekarena fa nisy fiantraikany ihany koa zay teo amin'ny fomba fijery sy ny toe-tsain'ny vahoaka amin'ny ankapobeny zany mba mahalala hoe aive tsika manana vola ho antsika manokana dia ireny rehetrarehetra ireny zany mila voizina tsikelikely ilay literatiora resahantsika zany eto mila atao mipaka any amin'ny tontolo rehetrarehetra tokony isy azy ahafahan'ny olona mampiasa azy. Ny literatiora zany amin'ny ankapobeny dia sady ilo le izy mampandeha zany no ivo zany hoe tokony mifantoka ao anatin'ilay literatiora zany ny resaka fampandrosoana. Tsisy fampandrosoana mandeha zany raha tsy mifototra ao anatin'ny teny sy ny haisoratra. Tsy natao hivelomana satria tsy mahavelona ny literatiora sy ny fanaovana haisoratra ho hatrany ny nambaran'ity mpanoratra ity. Manana ny anjara asany lehibe hitondra fanovana amin'ny isam-batan'olona sy ho an'ny fiarahamonina kosa ny fizy ho hatrany ny voalaza. Eto amintsika aloha izy tsy mahavelona. Ny herim-po ny lany ny heritsaina ny lany ao anatin'ilay izy tsy ho resahana intsony ny piratazy sy ny mpangalatra ny haisoratra. Ataontsika hoe mahavelona ho an'izay miaina aminy. Le miaina resahako zany tsy hijeren'ilay lafiny ara-toekarena sy ara-bola hoe napiditra ohatrinona na nandany ohatrinona ilay izy fa hoe mahita fahafinaretana avy ao anatin'ilay izy dia mahita filaminan-tsaina avy ao anatin'ilay izy dia mitondra soa ho an'ilay fiarahamonina sy ho an'ilay tontolo manodidina avy ilay zavatra atao satria raha izaho zao manoratra na misy olona anankiray manoratra ka mijanona ho azy irery ilay soratra dia tsy misy dikany ho azy zay. Tanterahana manomboka androany etsy amin'ny fitoeran'ny kolontsaina malagasy etsy Antsahavola ary tsy farany raha tsy amin'ny 17 ny volana septambra izao moa ny hetsika fampiratiana sy ny famoahana boky ao anatin'ilay loha hevitra hoe literatiora miasa ho an'ny fampandrosoana. Maresaka avy any ivelany ny gadona omaly alina tao amin'ny lapan'ny Buckingham tao Londres ny tranovorona nitondra ny mpanjakavavy Elizabeth II, ny tsenazy ny mpanjaka vaovao Charles III sy ny fianakaviany ary ireo vahoaka marobe tao Londres. Ny zavatra maefa sy Andry Rakotomalala. Ny gadona omaly alina tao amin'ny seranam-piaramanidiny Londres ny tranovorona nitondra ny mpanjakavavy Elizabeth II rehefa nijanona andro maromaro atao amin'ny lapan'ny Balmoral Ekosy toerana nafatesany mpanjakavavy. Niaraka tamin'ny tao anatin'io fiaramanidina io ny Princess Anne. Tokony tamin'ny valora alina tany ho any kosa no noraisina tao amin'ny lapan'ny Buckingham notronindreo vahoaka marobe tany an-toerana sy ny mpanjaka vaovao Charles III ary ny fianakaviany iray manontolo. Araka ny tety andro andrasana manomboka androany alarobia hatramin'ny alatsinainy ho avy izao ao amin'ny parlemanta ny Westminster ny mpanjakavavy ary afaka hotrony ny vahoaka rehetra izany. Amin'ny fotoana io ihany koa no fotoana anitrihana ny mpanjakavavy ao amin'ny lapan'ny Windsor.
tapitra ny fiarana tombokilasy tongovavy mankasitraka fiainanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany aza misaraka amin'ny fahitalavitry ny NBS mbola marobe ireo fandarana warahinao ariny izao fampalalam-baovao izao hoaranao misesy izao ny fandarana ahoana marina Global News ny fandarana sai lasa izao ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Sonic le hérisson kosa no atolotry ny NBS ho anao amin'ny ity alina ity ny tenako mametraka ny mandrapitafa ao amanaraka indray tombokilasy tongovavy.